Ho aminareo hatrany any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy midera ary mankalaza anao izay ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro. Ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra, ankalazanay any an-danitra sy ety an-tany. Andriamanitra mamangy sy mitsidika anay isan'andro ianao amin'ny alalan'ny teninao, dia tonga isatokoa nambaravarana isaky ny isa-tokantrano, isaky ny ankonana. Tonga aminay tsiraray avy ny feonao iteny aminay ny sitraponao masina. Amin'ity anio ity dia mbola vonona trano izay tompo andray ny iteny sy ny afatrao arak'izay hita amin'ny soratra masina. Koa mitenena ianao fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Amaky sy iaino ny mofinaina voalahatra ho antsika anio. Isika ry havako izany dia hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Luka 5, ny 1:12 hatramin'ny 1:15. Luka 5, ny 1:12 hatramin'ny 1:15. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa izao no hevitry ny fanoarana. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony, fandrao hino izy ka ho vonjena. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ireo, fa mino vetivety ihany. Koa amin'izay andro isehon'ny fakapanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa noho ny mandeha izy dia voagejan'ny fiahiahina sy ny harena sy ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanimboa. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity mofinainantsika ity ry havana no valiteny nanazavahan'i Jesosy makasika ilay vonafafy, fanoarana makasika ilay vonafafy. Ka amin'reto andininy izay novakintsika ireto no namalian'i Jesosy ny hevitra izany fanoarana izany. Asongadin'i Jesosy mazava ao anatin'izany fa ny voa dia ny tenin'Andriamanitra, na ny famafazana ny tenin'Andriamanitra no tiana ambara. Andeha ary ho jerentsika ry havako malala avy amin'izao mofinaina izao ny herin'ny tenin'Andriamanitra, ny lanja sy ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Voalohany, ny tenin'Andriamanitra dia afafy amin'ny sokajy toerana rehetra. Te hilaza zany fa tsy mifidy tany amafazana ny tenin'Andriamanitra. Misy karazana toerana anankitelo, toerana efatra hitantsika eto amafazana ny tenin'Andriamanitra. Ao izay ambara hoe eny amoron-dalana, ao ny teny ambony vatolampy, ao ny teny amin'ny tsilo, ary ao ny teny amin'ny tany tsara. Ambara arak'izany fa tsy mitady tany malemy hanorenam-pangady ny tenin'Andriamanitra. Manana anjara amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa ny sokajy tany na ny toerana rehetra. Tsy misy toerana tsy azo hitoriana ny tenin'Andriamanitra, fa anjaran'ny mpino ny mampiely
Ny filazany tsara no mizara ny teny, mamafy ny teny amin'ny toerana rehetra izay misy. Asa sarotry ny fitoriana filazany tsara arak'izany ny manatanteraka ny baikon'i Jesosy Kristy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao. Mandehana any amin'izao tontolo izao mitoriana filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Ka na sokajy tany tahaka an'iza, na sokajy toerana toinona, dia manana zo hitoriana ny filazany tsara mandrakariva izany. Ny baiko sy ny afatry Jesosy Kristy hitantsika eo amin'ny filazany tsara efatra. Eny na ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany ary dia hitantsika fa manana zo hitoriana ny filazany tsara avokoa miainga eo a Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany, hahatonga ny firenena rehetra ho mpianatra Jesosy Kristy araka ny baiko ao amin'ny Mateo toko 7:20. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy anjara ny mpitory filazany tsara arak'izany no mifidy ny tany hitoriana ny filazany tsara. Tsy anjara ny mpitory filazany tsara no manavakavaka ny tany na mihevitra mialohan'ny tany ho tsy mahavokatra, na mihevitra mialohan'ny tany ho tsy mendrika handray izany filazany tsara izany. Ny adidin'ny mpitory filazany tsara dia ny manao izay hahatonga ny filazany tsara any amin'ireo faritra rehetra, any amin'ireo toerana rehetra. Ny mpandray ny filazany tsara no misafidy na handray izy na tsy handray, fa ny mpitory kosa dia manana adidy hitory ary tsy hanana fitsarana mialoha ny amin'izay fomba handraisan'ny olona ireny teny ireny. Arak'izany ry havako malala, herin'ny teny, ilay teny mahenika izao tontolo izao, ilay teny mahenika ny toerana rehetra, ilay teny sahaza ho an'ny sokajin'olona rehetra misy eto ambonin'ny tany. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity mofinain'ity ihany dia ny hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia sedraina amin'ny fomba rehetra. Ny tenin'Andriamanitra dia sedraina amin'ny fomba rehetra. Hitantsika tsara fa arakaraka ny antefan'ny teny tany amin'ny mpandray azy na ilay fiantefan'ny teny tany amin'ny toerana izay namafazana azy, dia misy mandrakariva ny sedra izay mitsena azy ireny. Hitantsika eto ohatra fa raha nafafy teny amoron-dalana ny teny eo amin'ny 12:20 dia avy ny devoly ho ny voalaza ka manaisotra ny teny. Nosedraina tamin'ny devoly mihitsy ny teny. Ny tanjon'ny devoly dia ny hahatonga ny olona tsy hino, ny hahatonga ny olona tsy ho vonjena. Raha nafafy teny amin'ny vatolampy ny teny dia indro nosedraina tamin'ny fakapana zany ka mahatonga ny olona hiemotra satria tsy manapaka ny teny tamin'izany. Rehefa nafafy teny amin'ny tsilo ny teny dia nosedraina tamin'ny fiahiahiana sy ny harena sy ny fahafinaretan'izao fiainana izao ny teny ka tonga tsy mahavanim-bo. Ireo zany ilay entina ilazana ilay zavatra maro samihafa izay tsy atakalon'ny olona ny rendrarendran'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra. Fa misy ihany koa ny teny izay takiana araka ny ambarany 5:15, takiana ny fandraisana ny teny amin'ny fo sady marina no tsara. Amin'ny fo sady marina no tsara. Ary izany no miteraka fahombiazana rahateo. Fa hitantsika
ny hafatrano lehibe izay nambarany Paoly apôstôly raha ny antso ny olona ho amin'ny fanolorantena ao amin'ny tompo izy dia nambarany mazava tamin'izany fa mangataka aminareo izy mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra ary aza manaraka amin'ny fanao n'izao tontolo izao izy fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra ilay tsara sy ankasitrahana ary marina no mampaniry sy mampamoa ny voa izay afafy, mampahomby ny fitoriana ny filazany tsara. Rehavako malala na aiza hitoriana ny teny dia misy mandrakariva ny sedra izay manaraka azy. Kanefa amin'ireny rehetra ireny dia ambara fa tsy voatery ho rendrika ao anatin'ny fizahan-toetra sy ny sedra izay manjoa azy akory ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa manana sy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika ka maharitra amin'ny fahamarinana sy ny fahatsarana ary ny fahamasinan'Andriamanitra dia hita vokatra amin'izany famafazana ny tenin'Andriamanitra izany. Ity ampamaranana ary havako no ilazana amintsika fa na aiza hamafazana ny teny dia manana zo mandrakariva handre ny teny, na aiza hamafazana ny teny dia aseho mandrakariva ny fanarahantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Izany ry havana no ahatonga ny tenin'Andriamanitra hahavokatra, hitombo sy hamobe. Dia ho an'Andriamanitra ireriana eny ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola nampahatsiahivonao anay fa manana zo sy anjara amin'ny teninao zahay, na iza aiza eto ambonin'ny tany. Misaotra anao manaiky hametraka ny sitraponao ho arofanina ho anay, hiarovanay tena tsy ho rendrika ao anatin'ny fizahan-toetra sy ny fakapanan'ny divoly, ka indraindray mahatonga ny teny tsy hamoa na tsy hamokatra ty anatinay. Misaotra anao zahay fa resy lahatry ny teninao ka vonona raha teo koa, ampiatra ny teninao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny sehatra rehetra, eny amin'ny tontolo rehetra izay misy anay. Ankehitriny izay Tompo dia mahatsiaro ambavaka manokana ny fiangonanao, ny malagasy mpiray tanindrazana aminay, mahatsiaro ny fiarahamonina manodidina anay, na aiza, indrindra Tompo amin'izao fianaky ny valana retina izao indray. Marobe ireo tsy salama, misy ireo maty, dia mahatsiaro izay Tompo. Ianao no hitsabo sy hanasitrana ireo izay tsy salama, hampionina sy hampahery ny fianakavian'ny manamanjoa, ary hiaro ny zanakao izay mbola tsy voan'izany mba tsy ho azon'izany valana retina izany. Aseho Tompo ny herinao ary matoky anao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy, nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.